tafaraka aminao indray ato anatin'ny fandarana météo tsika araka ny sary famantarana teo manolotra ny manahoana toko lasy toko vavy any amin'ny 5,700 kilometatra atsinanany nosy varika no misy foibe ny ilay rivo-doza Bergita amin'izao fotoana izao mitondra rivotra 2,1 kilometatra isan'ora izy ary arahana tafiotra 420 amin'ny 100 kilometatra isan'ora tsara manamarika fa manafaingana ny diany miana atsimo andrefana trany i Bergita mahafaka 420 kilometatra isan'ora. Marihana ihany koa fa tsy hiditra eto Madagasikara izy nefa tombanana ho antonony rotsakorana entiny any amin'ny faritra atsimo amin'ny fiafaran'ny herinandro arak'izany ary dia ahery ny ranomasina na ahery be ihany koa eo anelanelan'ny Brickaville sy ny distrikany Tsiombe ka entanina ny mpiandrika mba tsy voakan-dranomasina intsony isorohana ny mety ho faharendrehana. Dia izay no mahakasika ny Bergita fa ity ihany koa no filazana farany mahakasika azy raha tsy misy ny fiovana goavana. Dia toy izao manaraka izao ny toetry ny andro no vinavinaina ho amin'ny rapitso. Ho amin'ny maraina dia isy ny sisanoram-baratra ny faritra avaratra sy avaratra andrefan'ny Madagasikara. Ilatsaka kosa ny orana malefaka any amin'ny morontsiraka atsimo atsinanana manontolo iny fa haka endrika tandrifin-drahona izany any Betsiboka sy ny manodidina azy any. Ibalika be ny masoandro any atsimo andrefana sy androy ary fandimby amin'ny rahona izany ny amin'ny faritra sisa. Ho amin'ny rapitso tolakandro izay dia isy ny orana amin'ny faritra Vatovavy-Fitovinany atsimo atsinanana ary Tolaniaro haka endrika tandrifin-drahona izany ary mety ho araha-kotroka indraindray amin'reto faritany manaraka reto faritany Antsiranana, Mahajanga ary ny faritany Toamasina. Ny faritra sisa moa mazava ho azy dia ho maina ny andro. Mahakasika ny maripana indray no asiantsika teny fohy somary misy fidinany kely ny amin'ny morontsiraka atsinanana ray manontolo. Ho amin'ny rapitso maraina izao dia anelanelan'ny 13 hatramin'ny 15 degré ho antsika aty amin'ny faritry ny afovoantany. Ny faritra morontsiraka kosa dia manodidina ny 12 hatramin'ny 15 degré celsius eo ny eo. Ho amin'ny rapitso ny maripana ambony indrindra ny tolakandro no resaka eto dia 13 degré celsius hitantsika hatrany amin'ny faritany Toliarany. Raha hipita ranomasina ianao dia tsara ho fantatra ihany reto zavatra manaraka reto. Andrahoana ny andro ny amin'ny rapitsony ny amin'ny faritry Bangkok any, anorana kosa ny amin'ny faritry Paris, anorana toy izay ihany koa ny amin'ny faritry Maurice sy Seychelles, ifandimby ny rahona sy masoandro faritry Nairobi. Ho amin'ny rapitso dia hiposaka amin'ny 10 ora mahery 30 minitra ny masoandro ary hilentika amin'ny 9 ora mahery 20 minitra dia izay no meteo antsika manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.